amin'ny anaran'i Jesosy. Fa voasoratra izao izy mba hinonareo fa Jesosy no Kristy zanak'Andriamanitra ary mba hanananareo fiainana amin'ny anarany raha minonareo. Amen. Voasoratra izao izy. Maninona hoany? Mba hinonareo fa Jesosy ny Kristy. Zay le izy. Ary mba hanananareo fiainana amin'ny anarany raha minonareo. Zany hoe ny teny voasoratra zany dia manondro any Jesosy Kristy. Dia mahitany Jesosy ao anatin'ny teny tompoko. Tsisy nizaniza voatondro eto, tsisy ninona isongadina eto, afa-tsy Jesosy irery ihany. Dia ampifanandrifio amin'izay ny ao anatinao, zalay mangetaeta ny Jesosy androany. Dia mifanena ianao sy ny teny, mifanena ianao sy Andriamanitra. Amen. Dia izao no toy ihany aho, ary mba hanananao fiainanao amin'ny Jesosy ozy izy. Ay le izy tsy fanandry fotsiny, dia mandray ny teny fotsiny, fa mivadika ho fiainanao. Amen. Rehefa miresaka amin'ny fiainana dia manao ahoana ny fiainana? Tena sarotra ny fiainana, tena mafy rangaha ny fiainana, zao ny fiainana manao zao. Nefa misy fiainana vonona ho anao Jesosy Kristy. Dia le fiainanao lasa lay fahombiazana sy fahatsarany Jesosy Kristy. Amen. Raha Jesosy miteny hoe andrian'ny fiadanana izy, dia somary manontany tena kely hoe manao ahoana ny fiainako ao an-tokantrano. Rehefa miditra ao an-trano ve mahatsiaro hoe misy fiadanana ao aminay, ao an-trano, ao amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra amin'ny misy anao. Manao ahoana, inona le zay tian'Andriamanitra ho fiainanao no maha-izy azy. Zany hoe tsy eto tsika mahafinaritra be pisy ranabavy, pisy rahalahy, pisy taotao. Ay, tena mahafinaritra zany firahalahiana zany, tsisy ohatry zany mihitsy. Fa mbola vao tonga eo am-bavahady tena raikitra andray ny komba androany. Inona andray miandry ato androany. Jereo akaikinao dia ataovy an'izao, ianao io hoe mitondra zavatra tsara be, ny fiainan'Andriamanitra. Amen. Tena hoe ilay maha-izy azy an'Andriamanitra ho ampidiriny ao anatinao dia miaraka aminao amin'izay alehanao. Zany ange mahatonga ny teny hoe ianao io fahazavana izao tontolo izao. Ianao le fahazavana. Tena manjombona sy matroka ary mikorotana kely ny toerana anankiray, fa miandry ny atongavanao eo izy. Dia raha vao tonga eo ianao dia tadideo izao zavatra izao. Ohatrany hoe todika mijery anao zany ny olona. Tsy efa nisy natsapan'izany ve? Ohatrany hoe misy zavatra andrasana any aminao zany. Zay moa taloha tany am-pianarana rehefa ohatrany hoe ianona nanao an'izao dia tondrona dia ny tena mipetraka ery arianariana ery, dia mitodika ilay olona avy any aloha mijery anao, dia anao koa mitodika ohatr'izao any ariana, nefa ny any ariana efa rindrina sisa. Fa hijery anao ny olona, fa misy zavatra andrasana izay avy ao anatinao. Jereo tsara rehefa raikitra ny fivorim-pianakaviana fa voatondra anao dia mahazo micro. Fa misy zavatra andrasana izay avy ao aminao. Le fahazavana. Rehefa raikitra ny ady hevitra tsy ahitana vahaolana, dia matetika moa mpanompon'Andriamanitra sa mangingina, tsy dia tena be resaka, tsy dia izy ny tena misongadina be mibahana be, fa mipetrapetraka. Fa tsy mahita vahaolana dia ohatrany lasa mitodika miandry anao zany ny olona mijery. Teo ny akaiky ianao ange zany. Fa le fahazavana ny andrasan'ilay olona, le ianao fanasina ny andrasan'ilay olona. Avy amin'inona le izy? Avy amin'ny teny le izy. Amen. Dia androany korina hitondray ny tenin'Andriamanitra. Dia raiso ny tenin'Andriamanitra.
dia ampidirao anatinao ny tenin'Andriamanitra fa ny teneny teo mba hahazahoanareo fiainana ozy izy. Dia ianao izay niteny hatramin'izay hoe le fiainana koranga ohatr' izao, le fiainana koranga ohatr' izao, za mahita fa tsara be ny fiainanao satria Jesosy Kristy ilay mivadika ho fiainana eo aminao. Amen. Najany mihitsy ny azy ny fiainany fa aleony niantona teny amin'ny hazo fijaliana mba homeny anao ny fiainany. Dia nalefany ato anatin'ity baiboly ity dia nalefanao any androany maraina hikorinao ny fiainanao izay alehanao feny fiainana daholo. Rehefa misokatra io vavanao dia manomboka mahazo aina ny aloha, zany ahy. Fa tsy misokatra amin'ny vava dia izy ny hoe zay indray. Fa misy fiainana mikoriana zay eo. Rehefa tapidalaka leny olona, any aminao solution. Dia avoa ilay teny, avoa ilay teny. Fa tena mila anao, tena hoe, tsy haiko hoe. Misy mpiara-miasa aminay izay dia efa tsy navelany dokotera hihinana sira intsony izy. Dia any am-piasana za mitondra sakafo satria tsy tafody rehefa amin'ny atoandro ireny dia sakafo ao am-piasana dia mahita azy misakafo aho dia nanatina dia ay matsiro izy zany io miaraka amina tsaramaso be mihitsy izy mihinana eo. Dia izy ohatran'ny fotaka. Dia hoe fa maninona ao tsy sira ozy izy. Ay le tsaramaso tsara tarehy be tena tsara be le izy fa tsisy tsiro mihitsy rehefa tsisy siro. Dia jereo ny akaikina sofa teo ianao hoe fanasiny zao toy izao. Amen. Tena sambatra ny hoe tokantranonareo io misy ianao hoe marina e. Fa raha tsy teo ianao dia ahoana? Fa rehefa miditra ny vavahady ianao dia tadideo mihitsy Jesosy ndandray tsika ary hiaraka amin'ny fiainana atao anatin'ity tokantrano ity. Tena misy rivotra, misy atmosfera vaovao hoentin'Andriamanitra noho ny fisianao satria ianao fanasina. Izany rehetrarehetra izany dia miainga avy any amin'ny teny dia ilay teny manondro an' Jesosy no ny raisinao. Amen. Anova zavatra ianao. Jesosy tena te-hamany olona antsika rehetrarehetra. Teo fotsiny izao dia mandray ilay tenin'Andriamanitra teo hoe indray tsara sady mahafinaritra raha mpirahalahy miara-monina. Zay ny tenina anatin'ny mpanompon'Andriamanitra teo. Dia jereo izao anatin'ny tokantrano. Manahoana zoky zandry ao? Manahoana zao dada sy ny zanaka ao? Manahoana ny fiarahamoninao? Fa ianao nefa ilay Jesosinao dia mpampihavana. Dia izy miteny aminao hoeto ny filazany tsara ny fampihavana kiraroy an'izany ny tongotrareo. Metinao tao an-trano ve zany? Indraindray rehefa misy amin'ny tantara ianona ho manao an'izao dia izao no teneniny taminy ihany. Zany ve tsy rariny kosa dia ahoana kosa izy no miteny an'izany? Tena zany kosa aloha tsy mety zany. Tena fakahita kosa androany fa zany tsy teny hoe mpampiavana ianao hoe tsy manampitrotraka ny zava-misy eo fa mpampiavana. Amen. Tena hoe misy olona tapidalaka le mitantara problème le olona. Ianao koa mahita hoe grave tokoa zany problème zany. Dia indraindray ianao tena hoe tena soa fa tsy teo amin'ny toeranao. Mieritreritra an'izany indraindray fa tsy tenenina amin'olona fa manafotoany. Dia ao anatin'izany rehetrarehetra izany miandry an'izay hivoaka amin'ny vavanao amin'izay ilay olona. Dia matetika koa le isika zany mieritreritra hoe mitondra vahaolana. Fa Jesosy reto ny vahaolana. Resao Jesosy. Resao Jesosy. Tonga ozy le olona hoe za ozy izy tena zao miliara ny trosako. Dia efa niteny tamiko le olona hoe le tompon'le vola hoe
raha tsy voalonao eo amin'ny herinandro tsy maintsy miditra fitsarana ianao. Zany efa amin'ny herinandro mbola tsisy vola antenaiko mihitsy antoavana an'io vola io. Dia ahoana ny ataoko? Dia iny tokoa mieritreritra tena grave marina zany. Dia hoe miliara ny anariny eo am-paosiko ohatrinona. Dia ahoana ary? Hay grave be zany olana zany. Raha vao miditra fitsarana tena korotana ny fiainandreo. Dia lasa miditra ao anatin'ilay problème koa. Soa nisy ny tenin'Andriamanitra. Amen. Dia za te hiteny aminao hoe zao resahana hoe zay andro zay ohatra zany tenenao zany mihitsy nazo amin'ny Petera. Dia niazakazaka teny amin'ny Jesosy izy tsisy andoavana hetra. Dia ahoana hozy Jesosy hoe mandana hozy izy mantsona. Izay trondro voalohany eo sokafo ny vavany. Ohatra hoe tsy nampoizina be zavatra ny tenen'i Jesosy fa tany nisy ny solution. Dia Jesosy rehefa miteny foana. Zao ao anatin'ny teniny vahaolana. Satria Jesosy mitondra ny fiainana avy ao miteny ho antsika. Jesosy mihitsy ny fiainana. Zao le teny kitiny akaikinao re sao le teny hoe faza miara-miakatra tension aminy eo. Hitanao mbola vao mifampiresaka dia ohatra zao mitantara problème le olona dia tonga dia mijery ny tarehanao izy. Dia raha vao ny tarehanao hoe mitantara izy dia iny fa miketrona be koa ianao miaino an'le izy. Tovy ano inona koa ary ny tantarako problème teto izy izy fa tsy tereo ary izy koa miketrona beko. Fa ny fahazavana reto Jesosy rehefa miteny an'izany dia ozy ianao tokony hitsika ianao misy ilazako ny tenin'Andriamanitra indray zany. Dia manomboka mitsika ianao tsy any amin'ilay problème fa raha le any amin'ilay problème no eritreretitsika tsy mitsika eo zany fa mavesatra eo. Dia misy fotoana zany ilay mpanompon'Andriamanitra rehefa miasa dia amin'ny fotoana anankiray feno be ny ao anaty ao satria napiditra problème n'olona be dia be. Tsy tantaranao zany mandrakizay. Dia misy fotoana anankiray tena feno be androany problème firy ny tantara. Dia ao mamparary ny sainy ao daholo le problème fa angana tao arary saina amin'ny asan'Andriamanitra zany. Fa natao hitondra fiainana. Amen. Fiainana Jesosy reto. Dia zarao Jesosy fa mahafinaritra be. Tamin'ny voalohany zay manao asany amin'ny fonja any dia tantara ny fiainan'ilay olona. Tsy mahita tory ianao ny alina anao ahoany ty ho vita ve ty sa tsy ho vita. Tena problème be. Dia ahoany ty ho vita sa tsy ho vita. Fa rehefa tena hoe nampisehoany Jesosy hoe zangy nitoriana reo hoe. Dia Jesosy miasa manao zavatra mahagaga be any amin'ilay olona. Tantara amin'izay ilay olona manaraka hoe zao ny zavatra nisy taorianantsika ny ara-mivavaka iny. Fa na zay tonga dia mivanaka be. Zany. Dia zahay indray tompoko nampaherezana tao anatin'ilay izy. Dia Jesosy ve. Dia manaraka amin'izay zany ianao mahatsapy hoe ve misy grand miaraka amiko e. Le tantaranao nge zany. Dia rehefa mandeha amin'ny toerana rehetrarehetra miaraka amin'ny lehibe ianao tompoko. Hitondra vahaolana ianao zay. Hitondra tsikitsiky ianao zay. Hitondra fihavanana ianao zay. Hitondra fankatiavana ianao zay. Hitondra vahaolana amin'ny rehetrarehetra. Dia ianao tonga eto amin'ity sekoly fa mahana olana ity Dia zao netrarehetra fa vita. Amen. Fa ny fiainan'Andriamanitra ny anenika ny fiainanao rehetrarehetra. Misy fotoana ny tena mavesatra be tena inona ahoana reny atao. Avy mihoana amin'Andriamanitra ianao adinao ilay izy hoe inona moa ilay problème teo iny. Misy fotoana ohatra zany satria ianao ny fahatsaran'Andriamanitra. Dia zao te hampahery antsika ny tenin'Andriamanitra fa
araka ny Jaona 2:8-9 teo minaran'i Jesosy fa voasoratra izao mba hinonareo fa Jesosy no Kristy zanak'Andriamanitra. Ny soratra rehetra mba hampiditra finoana atao anatintsika fa Jesosy ny Kristy zanak'Andriamanitra. Io ny mpanjakatsika, io ny ankinantsika, io ny mahery indrindra eto amintsika, io no fototra iaingany fiainantsika rehetra, ary io no manenika ny androntsika sy ny fiainantsika rehetra koa. Dia manana fiainana ianao. Za tena te hilaza aminao, manana fiainana ianao, manana fiainana ianao. Tena inona ireto fa misy fiainana be dia be izay mipololotra. Zao ny tenen'i Jesosy hoe za avy mba hanananao fiainana, tsy fiainana tsotsotra fa fiainana be dia be. Tena ilay fisary an-tsaina mihitsy isaky ny misy zavatra mitranga fa misy fiainana be dia be. Le zavatra mitranga eo fa hitrereto misy fiainana be dia be hitosaka eto zao androany. Tena tsy takatra ny saiko alay fisary an-tsaina nge rehefa teo Andriamanitra tena hoe vakisaina ny zanak'Israely dia sokatra ny ranomasina mena. Tena andeha tany maina ry zareo. Tsy azony an-tsaina hoe izay zavatra ho ataon'Andriamanitra tamin'iny. Dia raha androany eo Andriamanitra, inona ny zavatra eritreretinao hoe tsy ho ataony? Androany zao kitiny eo akaikina mailomailo kely ihany ianao le tompony fiainana ny resahantsika eto androany. Amen. Indraindray io saina io tena mikoesa be hoe tena efa firy taona kosa izay niatrehana an'ity tantara ty problème ty. Za kosa aloha tsy aiza dia androany ve io dia ivatapoka. Fa ho an'ny zanak'Israely na efa nisy 700 taona tany any mpanandevozana dia 400 taona teny an-dalana. Rehefa teo Andriamanitra mivatapoka teo ilay izy. Kiteny eo mety misy zavatra tapoka androany Jesosy ny resahantsika. Amen. Amen. Andao rehetritsika hiara-taitra kely amin'ny fanatrehan'Andriamanitra fa misy zavatra azon'Andriamanitra atao izay. Misy fahaiza-manao izay. Fa ny zavatra tiany hozaraina amintsika misy fiainana be dia be ho anao ao aminy. Amen. Ary hoentinao any amin'izay alehanao rehetrarehetra. Dia le teny manondro an'i Jesosy. Tena aza mamaky teny ianao hoe tsy hanondro an'i Jesosy hoe tena rotrany tsy ao azany fa le teny io ny teny. Fa sokafina ao anatinao fa mahita an'i Jesosy eo ny teny ianao. Fa Jesosy rery. Izay ny filazantsara soa. Dia ao aorianan'izay iny teny iny manana ny maha izy azy mihitsy ny teny iny. Eto aza velo hisy latsaka ny tenin'Andriamanitra fa raiso. Mbola ho avy ny teny manaraka eo, raiso ny tenin'Andriamanitra. Fa manaraka izay mbola misy feo entin'Andriamanitra ao anatintsika koa. Misy teny ho an'ny rehetra eto fa misy feo omen'Andriamanitra manokana anao. Dia mandalo malefaka sy mora io feo io. Fa raha tsy raisinao io adinonao io rehefa mivoaka eto. Dia miatrika zavatra anankiray ianao dia lasa hoe vita ilay zavatra dia raha tsy nety ilay zavatra dia any voatadidra hay nisy zavatra ohatran'izao nisy feo ohatran'izao marina henoko fa adinoko moa ilay izy dia tsy nataoko. Ohatra zao hoe ohatra ninay zao ohatra. Dia ao mpivavahana eo dia mivavaka ianao dia misy fitaovana kely apetraka amin'ny baterian'ny tomobila dia azo gonflena kodiarana tomobila. Dia ao anatin'ny vavaka dia hoe toy ny zavatra io tsy fandraisana amina sujet de prière ataonao mihitsy le izy. Fa mandalo le teny ohatr'izay. Dia anjarako amin'izay no miraharahana tsy miraharahana iny. Fa rehefa tsy miraharahana iny sahirana amin'ny pneu any an-dalana any zay rehefa avy eo. Tsy hainao fa mipetraka eo tomobila eto tonga ianao dia hoe naninona ny nalemy ty pneu ty. Dia tsy maintsy
aka krika ianao dia eo ianao andohalika eo anodikodina an'iny krika iny mamany iny dia manolo an'iny dia rehefa avy eo a fenomenaka ny tananao a ny akanjonao a tsemboka be anao tsy araka le mba mibango volo tsara taria dia tara ny fotoana trehanao manaraka any a galera be dia be fa raha ny hainao an'le feo a dia apetaka fotsiny dia krrr dia feno lasa dia misy feo eninao zay miteny aminao io Andriamanitra io amikanao manokana misy zavatra zay a mi-intervenir Andriamanitra rehefa ianao manatona anazy dia mi-intervenir izy hoe le zavatra ohatr'izao dia ataovy ohatr'izao dia noho le feo dia za zao miteny zavatra eto fa misy aminareo maheno feo hoe tsy le feza teneniko fa mizavatra renareo leana manao ohatr'izao manao ohatr'izao dia le izy koa moa reny le tenen'ny pasteur lasa révélation anatinao le izy rehefa avy eo amina zavatra ampiarina eo amin'ny fiainana dia asa tara ny fahatsaran'Andriamanitra fa présent Andriamanitra dia mikarakara Andriamanitra dia miditra atsehatra Andriamanitra dia mandinika antsika tsirairay Andriamanitra dia tena mamany problème Andriamanitra fa raha vao ohatra tsika varim-bariny le izy zany a isika mihitsy le hoentinao fanasina eo amin'le toerana dia raha tsy ampidirin'Andriamanitra eo amintsika dia tsika mitondra an'le izy fa raha tsika zany ny variana tsy mandray an'le izy dia tsy tafampita le izy raha tokony hiavana zany le ao an-trano a dia nisy teny bitsehan'Andriamanitra aminao hoe izao anaovana anazy dia tsy nampitainao dia eo amin'izay ianao mijery an'le combat be ao an-trano dia mijery dia tsy hitanao ahoana ary ny amana an'ity olana ity oka reto a mihavana reto a tsy mety an'izao reto mbola vao mahay mihamafy le izy rehefa avy eo faly avy amin'Andriamanitra tsy tafampita nefa tena tadidiko nisy fotoana anankiray nandeha tany anala mahitsy zay andro hariva be avy nanatrika fotoana tao Analakely dia nandeha tany anala mahitsy fa fokotany anankiroa mifanafika fokotany anankiray ato a dia fokotany anankiray ato mitondra boiron mitondra tavoangy ohatrao zay efa tafiditra eo le tomobile inona ny atao matytsika tena ohatrohatr'izay ny réaction zany andro maizina be tonga dia olona tsy haiko ataoko hoe olona 700 ve avy ety dia olona 700 avy ety ny tomobile tafiditra ao ampovoany tsy nieritreritra hiatrika an'izany dia eo amin'izay ho inona ny atao a ampiasa sandry a ampahafery ny sandriny zareo ao ny sandriny tena nefa ny vady aman-janaka ao anaty tomobile dia ahoana ny vahaolana ho atao zany tsy mahitsy mitodika amin'Andriamanitra ho aizy eo zareo ny akaikinao ho aizy eo hoe efa tonga ato hoe tsy mahitsy mitodika amin'Andriamanitra dia ny zavatra nisy a eny koa ny feon'Andriamanitra hoe mifona lasa ho zay iny le raha lahy anankiray miaraka amina boiron lava be miazakazaka hikapoka an'le olona anankiray dia nitoana oralahy mifona ho azy lasa makato mifona ho azy zay zavatra natao nazara tsy nieritreritra zany aloha izy zavatra ohatr' zany ahoana ina fihetsika atao anatin'le izy mifona ho azy mifona zany ny tenitenenina tao na rehefa tevaka ry zareo dia samy lasa rehefa avy eo tsy haiko reto tsy haiko zany hoe tsisy vahaolana avy ety amiko zany inona ny fahaizako amin'izany inona dia zanga mahay ny tantara nampiady an'ireo tany tsy zavatra tsy haiko akoriny hoe iza le olona tsy olona mifandray amiko akoriny fa dia juste zay ny tenen'Andriamanitra hoe mifona lasa mifona lamina le izy dia lasa zay rehefa avy eo teny akaikina mitondra fiainana angenao io hoe lay teny zay renao a dia avadik'Andriamanitra feo ao aminao koa le izy tena misy fotoana mino afa efa nahatsapan'izany nareo tsisy olona miresaka aminareo tsisy olona mitantara zavatra aminareo hoe inona fa henonareo anatinareo misy zavatra ohatrany feno be misy zavatra tokony atao misy ohatrany hoe tokony miresaka tsy fantatra ohatrany hoe feno be ao anatinao zany tena ohatrany hoe tsy tafandromandry ianao Andriamanitra miteny amintsika ireny inona no atao dia mihaino an'Andriamanitra fa mila anao mihaino an'Andriamanitra ianao a mba hiatrehanao ny fiainanao
tena aza tao fotsiny hoe ny fahaizantsika ny atrehana anazy fa Andriamanitra efa miteny hoe tsy amikery na mipahatanjahana. Raha misy lehilahy eo akaikinao dia atao hoe kalma hoe tsy resaka hery le izy hoe famfanako izy Jehova. Dia Andriamanitra zany te hiditra atsehatra amin'izay, te hiditra atsehatra amin'izay fa okontsika iay. Eto zao dia miresaka ao antsika rehetrarehetra ny tenin'Andriamanitra fa Andriamanitra rehefa mibitrika manokana ao anatinao mety zavatra tsy tenenin'ny vavako akory ny eto fa heninao le izy ao anatinao. Ambadika izany teny izany dia tonga aminao raiso le izy, ataovy zava-dehibe le izy, tadidio le izy, ampiaro le izy fa ho hitanao ny vokany amin'ny fiainanao. Amen. Amen. Andriamanitra reto vahaolana ao antsika. Sy akory famana ny olana. Fiainan'Andriamanitra. Amen. Fiainanao anao Jesosy. Dia misy tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 5:5. Andiny 7:30 ka hatramin'ny 7. Amin'ny anaran'i Jesosy. Dinionareo ny soratra masina. Izay indray le teny resantsika teo zao. Ataonareo fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay. Ary reny manambara ao izy Jesosy miverina foana le teny teo. Ataonareo fa ao aminy ananana fiainana mandrakizay. Dia reny ange manambara ao izy Jesosy. Andininy 7. Kanefa tsy mety manatona ianareo anananareo fiainana. Mbola misy dingana anankiray indraika ety. Mba hananana an'ilay fiainana dia mila maninona? Manatona an' Jesosy. Le soratra masina dinihana. Dia miresaka an' Jesosy le soratra masina. Dia mahita le fifaliana sy fiaina mahazo aina be anao eo ampijerena le teny. Fa mila manana fiainana ianao mba hanananao an'iny mila manatona any amin'ilay tompony teny ianao. Mila manatona any amin'ilay teny velona ianao fa no milivre an'ilay izy. Izany hoe avako malalako izay tiako tsy foiko rehetrarehetra. Toy an'ity resaka ity zany communion. Raha voavy mandray tenin'Andriamanitra ianao, aleo tsy tonga eto raha tsy aona amin'i Jesosy ao aorianany. Satria vao mahafotsiny lasa zefatra ao anatinao le izy hoe misy zavatra tsara be enao fa tsy hainanao dia ndry anona miaina an'ilay izy mahafinaritra. Hay ry anona hay. Fa le izy nefa Jesosy manome an'le izy. Dia ianao makao amin'i Jesosy le izy. Ny teny tonga eto rehetrarehetra re havako mandana hiverenao any amin'i Jesosy. Anaovanao communion. Izany hoe ny communion antsika zany tena tokony ho be dia be mihitsy satria betsaka ny tena milatsaka eto. Tiako izany Jesosy. Tena mety amiko izany teny izany. Andeha hiverina any aminao nampizarana izany hoe ahoana ny négociation antsika mianaka mba tena hiainako an'izany. Aorianan'ity fotoan'ity zany misy programmana communion ho antsika tsirairay avy ireo. Amen. Iaona amin'Andriamanitra ianao. Hiresaka amin'i Jesosy ianao. Izao ny teneny hoe manambara le teny ozy izy dia misy fiainana le izy. Fa ny olona miaino an'le teny fa tsy mba manatona ary izay mizara an'le fiainana ao ambadika le izy. Dia jereo ny akaikinao dia ataovy amin'ny fomba malefaka le mahasarika be ohatran'ny masona voromalala kely reny dia tena nalomba ianarantsika le izy rehefa jereo izy dia ataovy izao manatona Jesosy. Manatona Jesosy. Tena izao pertanao natsomakany. Tsisy dikan'ity fotoan'ity raha tsy manatona Jesosy ianao. Ny zavatra rehetrarehetra zarainy eto dia efa vonona eo an-tanan'i Jesosy fa manatona azy ianao vao mandray azy. Amen. Tsisy zavatra zaraina eto mba ilazana fotsiny mahafinaritra Andriamanitra ve tsisy ohatr'izay. Fa ny zavatra zaraina eto fiainanao anao daholo. Amen.
manana izy dia ampiakariny eto pasteur anankiray dia ampiakariny eto pasteur anankiray dia ampiakariny eto pasteur anankiray dia miakatra ny anankiray dia hozy ianao ay tsara be zany zavatra miakatra ny anankiray dia mitondra zavatra hafa indray miakatra ny anankiray dia mitondra zavatra hafa indray fa reny rehetrarehetra reny re tompoko tsisy pasteur vedety eto fa fitiavan'Andriamanitra anao daholo tena raha misy lamba anankiray alefa ny amin'ny mpanasa lamba tsy hoe tianao be le mpanasa lamba dia alefanao ho an'ny lamba fa satria ny lambanao sarobidy aminao dia tianao adio tsy zay zany hoe Andriamanitra te hiasa amintsika rehetrarehetra anova zavatra any amin'ny tokantrano any amin'ny asa any amin'ny toerana rehetrarehetra misy atsika re misy fidiran'Andriamanitra tiano atao ao anatiny ao dia ao anatin'izany mila mailontsika dia zao tadidio fa ny teny dia mitondra communion eo amintsika zany hoe isan'andro zany ilay communion eo fiainantsika tokony misy endriny vaovao mihitsy satria isak'izay misy teny tonga dia iny indray lasa ifandraisanao amin'Andriamanitra lasa ifandraisanao amin'Andriamanitra izay endrika teny rehetrarehetra tonga eo dia aokisika hanana fahafapo amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra ao amin'ilay teny dia tokony hifikirantsika ny teny dia raisitsika ny ao amin'ny Jaona voalohany toko 5 andininy 12 amin'ny anaran'i Jesosy izay manana ny zanaka no manana fiainana izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no tsy manana ny fiainana arabaina ianao fa manana ny Jesosy fiainana ao anatinao tokony hamoaka an'io ianao asan'ny apôstôly toko 17 asan'ny apôstôly toko 17 dia ny andininy 10 sy ny 11 amin'ny anaran'i Jesosy ary Paoly sy Silasy dia nampandehan'ny rahalahy niaraka tamin'izay no nialina akany Beria koa raha tonga tany izy dia niditra tao amin'ny sinagogan'ny Jiosy ary ny toe-panahin'ireo dia tsara noho ny tao Tesalonika satria nandray ny teny tamin'ny zotom-po indrindra ireo ka nandinika ny soratra masina isan'andro na marina zany na tsy amen manana toe-panahy tsara sy miavaka be ry zareo tany Beria satria mandinika ny soratra masina isan'andro dia raha vao mandinika isan'andro ianao dia ovan'Andriamanitra manaraka an'izay ny toe-panahintsika amen dia tsara be mihitsy miazona fandiniana ny soratra masina somary fitiniko kely fotsiny hiakatra ny mpanompon'Andriamanitra manaraka fa fitiniko kely fotsiny zao teny ny zaraina eto tsisy mizara vola eto tsisy mizara solution hafa inony zany eto fa teny ny zaraina eto zavatra tenenin'ny tenin'Andriamanitra Jesosy Kristy rery ihany no tononony ilay mpanjaka atsika amen dia ao ambadik'izay Jesosy milaza fa manana ny fiainana ianao raha manana an Jesosy kanefa tsy afaka mandray ny fiainana ianao raha tsy manatona azy toy an'ity programme ity communion isan-tokantrano communion isam-batan'olona hiahona amin'ny Jesosy satria misy teny latsaka eto mandana miverina any amin'ny Jesosy fa Jesosy manome fiainanao ambadik'ilay izy andaontsika ao anatin'ny tehaka mahafinaritra be andray mpanompon'Andriamanitra dia raiso ny teny ao ambadik'izany raiso ny teny ao ambadik'izany dia tsy hijanontsika raha tsy tafakatra eto ilay mpanompon'Andriamanitra pasteur raiso tsy mitehaka mahafinaritra reto fa ao ilay teny sy ilay fiainana raiso mitehaka mahafinaritra Alleluia. Datsika raka itsangana dia mbola mihevonahitra n'Andriamanitra trany soratsika n'Andriamanitra izay ao am-pony amintsika tsirairay avy raha ny tsara indrindra be fitiavana sy be famindrapo fahasoavanao mbola madio izao anay maminay be Jesosy any teny fiainana tena hafa indrindra zany akasitraka izay tonga amin'ity toerana ity mbola nanokafanao fotoana ny androaninay
mbola eto izay androany afaka mifandray tsara amin'izay am-ponao dia mba ho afanahitrany no ifandraisanay aminao sy hanona ianao fa tsy ao amin'ny nofo Jesosy atsapy izay fa tsy taka ny idiranay no ivoanay fa tena hoe voky ny fanahinay vao tonga toetra sy fiainanay izay rehetra feo rehetra dia anakoaka ao am-pony koa izany feo izany fa tsy aty velany tahaka ny amin'ny micro ihany fa anakoaka ny am-ponay lalàny amin'ny anaran'i Jesosy amen. Mahazo toerana tompoko. Soratsika an'Andriamanitra hatrany ny zavatra rehetrarehetra izay mbola nomen'Andriamanitra antsika hatramin'ny maraina izay. Aza diany-driavana fa misy harena sarobidy any anatintsika any fananana goavana be invisible tsy hita maso nefa dia miaraka aminao naiza ianao rehefa nino ianao ka nandray an'i Jesosy ho tompo-pamonjy fiainanao ao anatinao misy harena be tenenina manao aza merikerika foana fa ao anatinao nge le zavatra hoe misy ten'Andriamanitra zay any amin'ny bokin'ny Romanina any bokin'ny Romanina toko 5:5 Romanina 5:5 izay manao hoe ny fanantenana dia tsy mampamenatra satria ny fanay masina izay nomena antsika nentina nampidina ny fitiavan'Andriamanitra na hoe ny fitiavana an'Andriamanitra ho ao am-pontsika. Aza diny fa ao am-pontsika ao izany mizatra ngeza be le izy. Inona le izy? Le fitiavan'Andriamanitra. Tena le fon'Andriamanitra mihitsy ange izany. Le fony izany resahana izany le fitiavana an'Andriamanitra ao am-pontsika. Dia izany riavana harena goavana be mihoatra ny zavatra mety eritreretinao zao fo maraina hoe za zao ty zavatra ty tena ilaiko ty fa azadino fa ao anatinao araka izany zavatra vakitsika any amin'ny bokin'ny Romanina teo izany dia ny fanay masina izay nomena antsika izany nentin'i Jesosy nampidina ny fitiavan'Andriamanitra na hoe ny fitiavana an'Andriamanitra ho ao am-pontsika izany. Dia rehefa ao anatintsika izany rehefa nintsika ka nandray an'i Jesosy dia tenenina manao hoe tsy hoe aprime le izy hoe tsy hoe ao am-pontsika le izy dia alleloia fa zao re tsika isan'andro dia misaina foana teneny aloha manao tsy mitovy ny manana sy ny mampiasa hoe rehefa nandray an'i Jesosy ianao dia ao anatinao izay rehetra nandray izy dia nomeny fanahiny dia nampidiny le fanahy ao anatinao le fitiavana an'Andriamanitra aiza ao am-pontsika izany dia samy manana izany tsika alleloia ho an'i Jesosy ho voninahitra fa tsy mitovy ny manana sy ny mampiasa fa ianao izany dia mila mampiasa isan'andro mampiasa an'le fitiavana izay nomen'Andriamanitra anao. Resy opportunité foana hoe tonga ny olona manao fotoana izany aloha dia fitaovana ampiasainy devoly amin'izao misy acteur actrice foana fa tsy problème tsika izany satria any anaty le solution andeha hoe tehaka mafy an'Andriamanitra tsika. Rehefa tonga ny olona manao fotoana tsika dia fatoa amin'le ao anatinao le harena be any anatinao fa aza mifatoka amin'ny any ivelany. Le problème tsika zany diso mifatoka ketsakenjana mihitsy le nataony teo trop le vavan'olona andao mba ovaina ny langage andao mba rentsika hoe enjakenjana le fitiavan'Andriamanitra ao anaty lasa tsy mahay an'izany mamaly izany tsony raha misy manao ratsy anahy. Andao mba hiova amin'izay tsika zany hoe anome lanjan'le ao anatsika le voalaza teo hoe efa nampidinina ao anatsika le fitiavana an'Andriamanitra maninona nampidininaao satria izay mihitsy le antom-pisiny. Ao anatin'ny andro farany dia misy andro maory dia misy fiverenan-dalana yes voatery hoe tsy hoe fiverenan-dalana tsy hoe verina nitsangatsanga indray verina ny consomme fa fiverenan-dalana matoetra le izy tsy mahay misaotra tsony tsy mahay manaja izay masina mihebohebo ny olona verin-dalana matoetra misy fiamorana matoetra tenenina manao mba misy an'izany ve any manodidina anareo any hoe fa tsy problème zany fa zay efa voasoratra anaty baiboly fa ny antsika indray raha verin-dalana matoetra maro andoana dia vitsy ara dia androso mafana tsy miemotra matoetra indray atsika io zavatra io ataontsika zava-dehibe sy vidiny hoe atao anatiko ato
efa nampidin'i Jesosy, nampidin'ny fanamasina amin'ny alalan'ny fanamasina nampitina le fitiavan'Andriamanitra ao am-pontsika zany. Ka ny fois rehefa ao anatsika dia tenenina manao tsy maintsy mitiny dikan'izany hoe dia aza mela lanja tsony reny ovainy fomba fitentsika zany hoe tonga ny olona manafitoana dia mety ozy fa maninona ke ianao manao an'io hoe ka trop le zavatra nataony teo hoe tena tsy rariny kosa ranga vandoa amin'izay mba hiteny hoe satra Jesosy fa atao anatiko le fitiavana dia mba tsy dia zany enjana akory efa nampidinonao dia ho ampiasaiko le izy andeha hoe tehaka mafy an'Andriamanitra tsika. Alleluia. Fa raha vao mibanjana tsika dia izy ireo tsy miteny ireo ka tsy adiniko mihitsy le vavany teo. Fa zao nge aza matsiaro ny lazana amin'izay na zavatra taloha le ary amin'ny Isaia 43:18 izy iny. Dia lasa matsiaro foana ianao isaky mihetsika. Fa ndao mba hatsiaro an' Jesosy foana hoe le atao anatiko. Efa nampidinina ato le zavatra fitiavana fahataterana. Afaka manarona zavatra rehetra. Tsy anome raha vao tsy hofatoka amin'ny ao anatiny ianao dia haingana be ataony dia voaloha hofatoka amin'le fihetsiky riolon'ry, le vavany riolon'ry, le toetrany riolon'ry. Dia miala hoe ianao dia tadidinao na le masony ara nangaringarika. Le toetrany teo tena masony tombo adiry be, ny orony tena mivoto tena zao hoe andao iova dia lehibe le fitiavana Jesosy hafa ihany Jesosy le moa izany ny tadidinao dia teny amintsika mato atsika Jesosy, tonga mono atsika, tonga monjy atsika, mato atsika Jesosy. Tsika le fonombola mpanoty iny, fonombola ratsy fa mbola fahavalo dia zao nampiseho fitiavana izy. Fa izy dia tsy ny teny eo amin'ny Baiboly hoe je t'aime fa tonga dia amin'ny asa, tonga dia réaction le izy. Na fohy lapana izy dia midina, tonga monjy atsika atao anatin'izany. Zany nampisehony fitiavana izany, mba monjy atsika, mba hananganany atsika. Ary androany zany le fitiavana mbola misaina ny famonjenanao, mbola misaina ny famerenana anao ao volontéany, mbola misaina ny fananganana anao ho zanak'Andriamanitra. Teneno ny namanao ny fitiavan'i Jesosy dia misaina ny mandrakizay ianao Hitatsika tsara zany fa rehefa teo amin'ny hazo fijaliana izy, nroraina izy, ny tevadevaina izy, ny kapohana izy, le fonina izy, natao tsinitsinina, na boridanina nefa mpanjaka c'est la honte. Fa tsy raraka ny fahamasinany, tsy raraka ny fitiavany, hatramin'ny farany. Na mela fianarana ao atsika izay nge teo amin'ny hazo fijaliana dia Hébreux 12:2 jery an' Jesosy tsika. Tevadevaina izy dia nanevateva ve? Rehefa ao anatiny izy raha misy manevatevanao, avoaiko le izy tsy nanevateva izy, satria le fitiavana tsy mahay manevateva tsony. Raha misy nanomena azy dia tsy nanomena azy izy hoe anareo ny alefa nany retour, tsy hitsangana amin'ny maty angaka hifankahita non, ndry nalaelo-panahy izy. Nareo olona nandefina azy ireo le kapiteny Romanina iny trobaka tena hoe tapitra ny teteny rany. Fa mbola mamelany elo fatsifatan'izay ataony. Alleluia. Tenenina manao hoe malahelo-panahy Jesosy hoe tia novonjena daholo na le nandefina, na le nandrora, na le nidarika, na le tia novonjena. Alleluia. Tsy zavatra afa tao am-pony hoe fantatrareo anga fa amin'izao fotoana izao nge afaka tonga dia i zavatra mitotona eo amin'ny lohanareo ndry tenenina manao ao am-pon'ny hananganana ny olona rehetrarehetra hoe alleluia. Dia tahak'izany koa tsika ankehitriny ao am-pontsika le zavatra tao am-pony iny. Alleluia. Jesosy tsy hoe manam-pitiavana fa izy mihitsy ho fitiavana aloha hoe andeha hoe tehaka mafy an'Andriamanitra. Fa rehefa nampidinina ao anatintsika le izy zany dia midikany iny mila mampiasa fo an'Andriamanitra ianao. Res opportunité matoa tonga mipakahala, tsy problème fa aza miferinayna fa
eto indray izany ny any io ohatra ny nanan'olona trosa ianao nanan'olona trosa amina million ohatra hoe ato mila mandoray alina ato mandoa 3 alina dia tonga le olona dia avoay le izy fa misy any efa nampidino fanamasina ao anatintsika le izy totra nyzany mihitsy aza vela tsy voalohany trosanao tonga mipakala misy trosa aloha eo zany fitiavana tonga manafitoana mba mangina mandevitra tsika mipeye foantsika zany res opportunité zany ao anaty journée ianao maro zavatra mety mitranga eto indray zany ny voaka Jesosy voaka le fruit res opportunité fa satao vesatra mpifamadio amin'izay zany tenenina manao mba mpifamadio amin'izay manomboka androany hoe amen aza fariana mijery tsony hoe tro le zavatra nataony tena naniozatra ny ara mitrakitraky daholo nijery ana tena hoe vinitra be molotra lasa molotra paiso fa tsy molotra bananina tsony dia tadidinao le image nao Jesosy ny tadidy Jesosy fitiavana dia lasa mahay mangina ianao lasa mahay mandevitra ianao mahay mihavana amin'ny olona rehetra ianao mahay zavatra rehetra ao amin'i Jesosy tsy any amin'ilay tonga dia efa agagana aloha fa mahay mamela mahay manadio fo eno eo tsy mahay misaina ny lasa tsony matsiaro ny zavatra taloha le haingana be sy tadidiko anga fa voadona kely tonga dia sy tadidiko anga andao hoe tadidiko mihitsy efa nampidino ny fanamasina tao anatiko le fitiavan'i Jesosy eto ny fotoana moako an'izany andao tsy andraiko reporepon'ny satana mitranga daholo reny aktora manafitoana mankala fa veriko tenenona manao tsy manana homme de problème tsony manomboka androany hoe aza velisy olona ko problème anao hitanao zao indray antsika rehefa voadona dia fenifeny dia tezitra tsika dia mankaly tsika dia mavesatsika indrindray miteniteny foana be ndrendretsika misy taona tena matsapan'izany mihitsy hoe Jesosy dia fona ihany aloha fona za Jesosy fa ohatrany Jesosy hoe efa rivany ohatra efa tamin'ny valo mbola tsy afaka ao an-tsaiko fa trop be le zavatra nataony teo ka izy loha tena manafitoana izy anie Jesosy ny diso hoe dia mienina manao manomboka androany tsika foana ny diso hoe satria efa voalazo amin'ny Romanina 5:5 teo efa nampidinao le fitiavana donc tsy excuse valable mihitsy na nanafitoana izy na ny teny mahery fa ndao andohalika Jesosy tafitoana diso satria efa atao anatiko le fitiavana dia aza miresaka manamarina hoe satria trop le vavany fa ny tsika foana ny hoe te Jesosy satria efa nampidino ny fanamasina atao anatiko le fitiavana an'Andriamanitra donc tsy tokony iny ny fivoakako tsy tokony tondra n'iny atmosfera ohatra ny rivotra be iny fa tsy hoe lava be amin'izay ny toy le vavaka satria nanafitoany izy sady miampangalainga ana sady tena hitako hoe ketoketoka be izy Jesosy aloha mandiny tena aloha le atao anatsika hoe nanahoana ianao eo anatrehan'izay dia iny rehetra Jesosy ohatra mbola tsy mahay ohatra mbola tafitoany efa tamin'ny firy iny zao mbola misamboaravara ampangino ny tafiotra Jesosy ampangino fa ohatra mitady tsy mitady hitondra anay izy zany aleo zany fa tsy olany vavaka hoe satria nge zany mariny kanefa ny tena novany tsirariny hitanao rehefa nandray ianao le avy amin'i Jesosy ny rivotra ianatsika hoe foka dia mamoaka zany le fiainana totr'izany koa ny foka avy amin'i Jesosy tsika inona le foany fitiavana an'Andriamanitra dia mamerina aminy andray tehaka mafy an'i Jesosy troanao le izy dia avoakanao zany le fiainana troanao le fitiavana dia avoakanao tsy ataonao ho an'le frères et sœurs n'olona ataonao ho an'ny olona fa amerina aminy zany fa tsy hoe ataoko hitanao mihitsy fa zay efa nandray dia hitanao zany mahatonga anazy tezitra fa ataotsika ho an'i Jesosy le izy ataotsika ho an'i Jesosy le izy amen ve zany dia maninona nandray fitiavana ianao tena misy mankahala na misy mitabataba manambanimbany dia mbola mamerina le fitiavana amin'i Jesosy dia zany le fiainana zany tenenina manao zany le fiainana hoe
tao anaty sekoly famahana olona antsika pastera le olona akoatr'izao misy blocage mihitsy mila ravana blocage ka bloqué le respiration-ko nandray fitiavana dia tonga ry pakaly ry dia sepitra ianao tsy lasy ty tena bloqué dia bloqué le fiainana dia za mivaolana amin'izany tenenina manao aza vela ho sakana ny toetratsika hoe rehefa nampidinina le fitiavana dia avoaka efa nijery atsika mpanoratra Jesosy tena lainao mpanahy izy tozy izy any amin'ny Matthieu 5 vao nitoro teny voalohany Jesosy tozy izy sambatra malainao mpanahy fahazo ny fanjakany lanitra ndry vao nijery izy vao nijery anao nahita atsika fony mbola mpanota reny ndry ao am-pony mandrakizay atsika ao am-pony ananganana atsika zany dia atsika koa zany rehefa mahita ny hafa mitorytsika hoe dia misy olona tena tony dia maly tsy anao an'izany tony dia maly tsy miova mihitsy tenenina manao tsy fitenitsika ntsony zany hoe fa andao malahelo mpanahy satria zay le ny raisitsika malahelo mpanahy le ny raisitsika dia rehefa tonga koa tsika mahita ny hafa hoe maly tsy miova nga izy dia anda hoe avoaka koa le izy le toetra malahelo mpanahy rehefa tonga nitoronao dia avoay dia tsy bloqué fiainana avoay dia renao mihitsy hoe tsy hoe kory-mba tsy bloqué koa ny fiainana ny atanaovana an'izany tenenina manao zany manaraka ho azy hoe a fa tsy hoe avoakako ty fody izy le paster ao dia mba tsy bloqué fiainana fa ataotsika ampitiavana satria tiatsika Jésus dia mamerina n'le rivotritsika izay ny foatsika inona le izy malahelo mpanahy fitiavana rehefa tianao dia ainao tsara amin'izay zany hoe malahelo mpanahy olo zany fa ndraindrayntsika hoe tsy mety aminao dia ohatra mampiteteny ianao nge nataon'i Jesosy an'izany koa hoe dia manino ianao zany tsy anao an'izany amin'iny olona iny zay le ny raisitsika zay le ny raisitsika zany pastera ka sarotra be dia vavaka mamorotra aloalika hoe Jesosy mbola tsy mahay a Jesosy nefa tiako mba ho toetrako sy fiainako le izy dia tenenina manao riana ambony zay tsika ry havana miaraka amin'i Jesosy matoky efa raha miala eto ianao dia karazan'olona hafa tahaka izany mihitsy hoe tsy mahabanjina toetran'olona tsy mety aminao tsony tsy mahabanjina an'izay atmosfera eny amin'ny manodidina eny fa araka ny efatrefa rentsika hatrany hatrany dia andaontsika mba ho sira andaontsika mba ho fahazavana eo amin'ny toerana misy anao dia misy tsirony izay mahita anao dia mahita an'i Jesosy fa tsy nafanehona azy ianao tena hoe rehefa mivoky ianao dia mamerina ozy ny olona totondro tsy mivokina amin'izany tsy mivokina tsony ry anina dia anao dia tsy miteny hoe mba manana personnalité ndry efa tsy izany tsony tsika mety izay ny filazan'ny olona tsy lasitraka aman'olona tenenina manao lasitraka amin'Andriamanitra tsika hoe andao ianao izay afaly an'Andriamanitra andao mba tena maly etaetantsika andao mba hisy plaisir an'Andriamanitra foana ny fitiavany rehefa tonga ny mpankala mitsangana foana Jesosy manao bravo satria tsy mety raraka tsony ianao tsy raraka ny fitiavanao bovokely ny fonao dia tsy raraka tsony ny fitiavana amen ve zany tsy raraka zany ianao nataon'ny olona ampangalainga izy na itenena ny ratsy na hiavona vonana dia tsy raraka satria efa ao anatinao misy zavatra misy arenao misy loharano tsy azo totofanao tsy azo nizalizangalariny zany fa miankina amin'ny safidinao le izy voavoany androaninao sady amarana n'le afatra sady iazakazaka be fotoana zany sekoly zany tena tiako tsaraina amintsika hoe ny androaninao zany tena sarobidy tenenina manao miaina finaritra sy fifaliana hoe satria nahoana ry havana satria isaky ny tonga ny androany mamatsy anao ny famindrapon'Andriamanitra raha misy olona amin'ny Kristy olom-baovao dia efa lasa ny zavatra taloha dia efa vaovao zany androany dia noho izany aza voafatotra olona lasa miatrika ny androaninao vao maraina loatra zao tenenina aminao vao maraina loatra zao sofa tonga eto hoe aza voafatotra ny lasa androany zany alatsanainy fa tsy alahady sady sy talata androany no tsy alahady fa ny androany vaovao tena hoe tsara foana ny fanomezana dia
araka amin'ity androany ty efa misy planiny sy programmany fa aleo hivoaka foana le fruit dia mitondra anao eo planiny sy programmany Andriamanitra raha voafatotry ny lasitsika dia mizatra bloqué raha tokony hifanena aminao androany le programman'Andriamanitra dia lasa tsy ho fanena satria manena bloqué anao ko fa aza bloqué na tso izay niraisinao avy le fitiavana resy opportunité foana hoe petabe koa ny olona manahirana dia faly sara Jesosy fanomena andreny entindray zany no ahafahako manome ohatrandreny olona manambola be reny dia tianao soa ny fianakaviana dia rianina hono mila zao dia ao fa loaka ny écolaziny rianina hono mila foana dia ao fa apiko izy dia nao manana mihoatra lavitra tenenina manao manana mihoatra lavitra ianao hoe rianina ry tena mbola makala olona foana tsy manina fa ianao ny fahazavana rehefa tonga any gaga ny olona fa ahoana ry izy mbola mahay an'izany nefa enjana be ary toa mbola mitsikitsiky izy mbola hitany hoe misy fiadanana tenenina manao any amin'i Jesosy rery ihany no ahitana an'izany hoe any amin'i Jesosy rery ihany mba tsika tehaka mafo an'i Jesosy zava-dehibe zany driavana matoky fa voarainao andoantsika hivavaka eteny amin'i Jesosy raha ialy etenao dia izany ny fiainanao eseny raisiko taminao Jesosy afaka moaka an'izany amin'ny androm-piainako rehetra sotranao zay Andriamanitra ny amin'ny zavatra namenona ho anay sorananao lehibe zany fa sarobidy mba ho fiainanay sy toetranay amin'ny androm-piainana rehetra Jesosy naiza manomboka ho tokantrano Jesosy raisinay ampitiavana izany tenao mihitsy fanamasina ny asa mahery tanteraka anay tsy zavatra mbloqué zany no toetrany ara-miala eto Jesosy fa tena miovy zay Jesosy araka ny fonao afaka hanome izay ilainao amin'ny fotoana rehetra ho voninahitry ny anaranao ny anaran'i Jesosy amen doantsika tehaka mafy dia andraisantsika indray ny mpanompon'Andriamanitra manaraka. Alléluia. Doantsika tena mbola hialoka tanteraka ao amin'ny ambany fitarian'ny fanamasina trany raha misaotra anao indrindra izay tompo tena mbola mena opportunité isan'andro izay afaka indray ny teninao satria ny teninao tokoa dia fiainana ho anay ary aina ho an'izay mahazo azy Jesosy izay dia tena hoe fitaovana tsy mahay na inona izay raha tsy tena ampiny le fanahy masina le mpananatra le mpampianatra atao anatinay amin'izao fotoana izao ninona manelingelina ny teny tsy toetra ao anatinay tonoko fa miala zany amin'ny anaran'i Jesosy fanahy masina fenoy anao zay indridridritra tena koa izay apita indray ny afatra apetraka ny tompo aty anatiko voninahitra dia ho anao rery Jesosy alleloia amin'ny anaran'ny tompo amen. Mirabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy fa indray mahita anareo androany mba te hizara kely amintsika androany ny anisan'ny tena mahafinaritra miaraka amin'i Jesosy dia tena hoe meny révélation isan-karazany ny mpanompony tsirairay avy amen ary ny teniny tsy miova fa ny mpanompo mitondra an'izay teniny eo dia omeny révélation isan-karazany avy ary tsara avokoa zany ary mifameno avokoa alleloia. Androany tena hoe apitatsika ny kasihan'ny tompo ana amin'ny communion sy ny union alleloia satria izay moa ny tena hoe tena asiany Jesosy toritsika dia hialiko anatin'izay tokoa tsika amen. Androany izay koa ny mamaolana koa anisan'ny olana tena amin'ny fiainantsika eritreretintsika amin'ny maha-olombelonantsika dia mety hoe tsy fisiany vola mety hoe problème isan-karazany problème tokantrano fa tadidio fa misy tena olana lavitra lehibe lavitra noho izay dia ny tsy fahafantarantsika ny antom-pisitsika amen. Mety question efa voapetraka ao anatinao foana angamba izany mety question efa nisy nanontany anao ihany koa hoe fantatrao tokoa ve ina ny antom-pisinao raha fantatrao manko izay dia tsy tokony problème be ny fiainana fa tokony mandeha arak'ile antom-pisinao ianao meko ohatra tsika raha ohatra ny hoe za zao ny anao ataoko hoe anao inona re inona ny exemple ohatra ny hoe za zao
anao droit ohatra anao avokaty aza zany dia nefa ny tsy natsonany amin'izay aloha tsy nianatra ny amin'izay dia ho sahirana azontsika ilay izy raha ohatra ny amin'ny tsy toerana ny antsonanao no hitoeranao dia ho sahirana ianao. Amen. Fa tena tsaratsara kokoa mahalala aloha manontany tena hoe inona ny antom-pisiako inona ny tokony ataoko mba hivoako ao anatin'ny olana. Amen. Azontsika ilay tiako zaraina teo. Halleloia. Jesosy dia mahalala tsara ny antom-pisiny dia ny antsika hijery tao ao amin'ny Jaona 4:4 tsika koa mahalala ny antom-pisiny Jesosy. Halleloia. Inona ny antom-pisiny Jesosy teto tany? Tonga izy hamonjy. Zay aloha zava-dehibe zay ny voalohany. Fa izy koa Jesosy teto tamin'izy dia tia tany hoe amin'ny anaran'i Jesosy ozy izy hoe aza malahelo ozy izy mifonareo minoan'Andriamanitra ary minoako ao an-trano ndraiky ozy izy misy fitoerana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo fa andeha aho ozy izy amboatra fitoerana ho anareo ao. Ary andeha amboatra fitoerana ozy izy dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko ka izay toerako ny toeranareo koa. Halleloia. Hitanareo io ny antom-pisiny Jesosy ozy hoe eto izy aloha amita mission izy teto tany hamonjy antsika izy. Amen. Fa avy eo ozy izy efa niteneny sady mpianany teto hoe mbola andeha indray aho ozy izy satria misy fitoerany any tokony amboarina. Amen. Tsy mijanona eto amin'ity fiainana ity fiainantsika fa misy toerana mbola tsara lavitra no manina ao amin'iraiko ozy izy misy an'izany dia andeha aho ozy izy nefa tsy hijana fa hiverina indray dia akanareo. Halleloia. Ary fantany hoe zay ilay antom-pisiny dia tsy nihoatra tamin'izay mihitsy Jesosy. Nitory amin'ny fanjakan'ny lanitra foana izy. Amen. Dia nitory ny fomba hidirantsika ao anatin'izany fanjakan'ny lanitra izany. Androany tena hoe hitarika kely antsika eo anatin'izany communion sy union. Ty Jaona 14 ty tena nahafantarako hoe zay ke ilay communion dia union. Izany hoe raisitsika tsirairay avy hatrany ilay izy eo amin'ny testsika mijanona teo. Ary andeha ozy izy dia amboatra fitoerana toizantsika eo amin'ny 4 ary fantatrareo koa izy ny lalana ho amin'izay alehako. Dia ho Tomasy taminy tompoko tsy fantatra izay alehanao ka ataonay ahoana ny afantatra ny lalana. Dia ho Jesosy izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Halleloia. Jesosy iray ny fiainana tsy maintsy manana an Jesosy tsika. Tsy maintsy amin'ny alalan'i Jesosy ny zavatra rehetrarehetra. Raha ohatra ny hoe fantatrao ny antom-pisinao mifantaterahanao an'io dia tsy maintsy miaraka amin'ny Jesosy. Amen. Tsy maintsy ao amin'ny Jesosy ny anaovanao an'io tsy amin'ny herin'ny tenanao io. Halleloia. Hoy Jesosy hoe izao ozy izy ny lalana sy fiainana. Tsy afaka makantsika raha tsy aminazy. Eo amin'ny 7 indray raha nafantatra ianareo izy dia nafantatra indray koa ny problema tsika olombelona zany dia mila eto zao Tomasy aizy zany tsy maintsy mahita preuve foana ny olombelona. Tsy manam-pinoana mihitsy tsika ary izay tena mampalelo an'i Jesosy. Nefa nisy teo foana zao ireo zao nahita miracle niaraka tamin'i Jesosy. Nahitahita hoe tsy normal Jesosy zany fa tena hoe spécial. Fa mbola tsy hitany zareo ihany hoe spécial izy zanak'Andriamanitra izy. Fa mbola mitady preuve foana izy aiza indray indray. Izy Jesosy hoe zany efa teo aminareo izy eo anatin'io foana zany. Ahoana ny tsy ahitanareo ireny miracle rehetrarehetra ireny tsy amin'ny herin'ny tenan'olombelona fa amin'ny herin'ny ray ireny. Halleloia. En communion tamin'ny ray Jesosy nafana nanao an'ireny. Halleloia. Raha nafantatra ianareo izy dia nafantatra ny ray kokoa. Ary hatramin'izao izy dia nafantatra ianareo sady efa nahita. Dia teto Filipo ny teny hoe izao izy asehoanay ary izany ray izany dia ampy izany eo ilay preuve. Dia ozy Jesosy hoe izay erizay nefa teto aminareo izy mbola tsy fantatrareo ihany ve. Izay mahita anahy dia mahita ny raiko. Ka ahoana ny anaovanareo hoe asahoana ny ray ozy izy. Tsy mino va ianareo fa izao amin'iray ary ny ray ato amiko. Hitanareo izay ilay communion. Ny ray ao amin'ny Jesosy, Jesosy ao amin'ny ray. Halleloia. Communion izay. Ao tsara tsika fa to tsara. Amen. Dia ozy izy Jesosy hoe ny teny izay lazaiko aminareo ozy izy dia tsy avy amiko izany lazaiko izany fa ny ray mitoetra
ato amiko manao ny asa eo amin'izay ilay union. Azonareo ilay izy mitoetra ao aminy izy izy ilay ndray ato amiko dia izaho ao amin'indray, fa ilay zavatra ataony amin'izay eo ny ahitana hoe misy ilay union, tsy ilay ataony tsy izay tiany Jesosy rery fa ilay tian'ilay ray ao anatiny no mivoaka. Amenna. Tsy zaho izy fa izy nefa mitondra an'ilay izy. Amenna. Azontsika tsara. Izy ny vatana teto, vatana afaka hitondrany isehoany ilay ray ao anatiny. Amenna. Izay ilay union amin'ilay akta ataon'i Jesosy izany. Alleloia. Tsika mijanona teo. Minohy aho izy mila finoana izany. Fa indray ato amiko dia tsy zaho izy manao an'izany fa ilay ray ato amiko. Alleloia. Lazaiko aminareo midozy tsika izao. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izy izay mino ahy ny asa ataoko ny ataony koa. Ary anao asa lehibe noho izany azy izy satria izao mankany amin'iray. Alleloia. Dia tsika koa mandray an'i Jesosy. Amen. En communion en Jesosy tsika. Dia rehefa en communion en Jesosy tsika tsy tadio fa ny union communion lalina kokoa. Amen. Izany hoe tena fiombonana. Ilay communion hoe fiombonana. Azontsika miombona amin'i Jesosy tsika, Jesosy miombona amin'iray. Dia rehefa miombona bebe kokoa tsika dia tafiditra amin'izay ilay union. Union tena hoe ilay firaisana, ilay iray amin'izay. Alleloia. Azontsika ilay izy. Rehefa iray amin'izay dia ilay izay toetra an'ilay iray amin'izay no miseho. Hoe toetra iray ihany miseho ao dia ilay izy mamenao anao ao. Amen. Alleloia. Eo amin'ny 14. Raha mangataka zavatra amiko ianareo izy dia ataoko izany. Raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko. Ary izao angataka amin'iray ary izy hanome anareo mpananatra hafa ho eo aminareo mandrakariva. Dia ny fanahy famarina, ny fanahy masina eo izay tsy azon'izao tontolo izao iraisana satria tsy hitany na fantany. Raha izay mitady preuve aloha dia tsy ahitan'izany. Fa mila hoe mino fotsiny ianao dia mahita ianao dia toerany koa ianao. Amen. Mandray ianao. Fa ianareo mahafantatra azy satria mitoetra ao aminareo izy ary ho ao anatinareo izy. Hitanareo mitoetra ao aminareo koa fanahy masina, en communion fanahy masina koa tsika. Dia ao anatintsika izy. Dia en union aminazy koa tsika dia afaka niseho ety amintsika koa ilay fanahy masina. Amen. Ny fanahy masina ny ray Jesosy dia anankiray ihany. Alleloia. Fa izy dia Andriamanitra iray ihany fa miseho amin'ny endrika telo izy. Izany hoe manana rôle samihafa izy, manana rehefa hoe iseho amin'ny fanahy izy dia fanahy masina, iseho amin'ny endrika iray izy dia ray, iseho amin'ny endrika amin'ny zanaka izy dia Jesosy. Alleloia. Tsy amelanareo irery aho izy, tsy amelanareo kamboty afaka aty aminareo vetivety foana dia tsy hitanareo intsony fa ianareo ny ahita satria velona aho dia ho velona koa ianareo. Alleloia. Amin'izany andro izany izy dia fantatrareo fa izao ao amin'iraiko ary ianareo ato amiko ary izao ao aminareo. Alleloia. Izay manao ny didiko amin'ny tanjona izany dia ho tia ahy izy ary izay tia any tia ndraiko ary izao tia azy ka iseho aminy. Alleloia. Rehefa tena hoe en union tsika dia mahazo plasy ao anatintsika Andriamanitra. Nahazo toeranao izy izay. Dia tsy izay tiantsika intsony ohatra ny hoe lasa mpandevitra ho azy tsika, tsy izay tiantsika intsony fa tonga dia ilay ao anatintsika io mandeha ho azy. Izy manao ny zavatra rehetrarehetra. Miverina amin'ilay hoe antom-pisiana teo ahako. Melo kelin'izay aloha vetivety. Aty amin'ny faraparany dia hozy izy Jesosy hoe ho avokoa ny andrian'izao tontolo izao amin'ny faraparany io. Dia tandremo koa fa afaka ny andrian'izao tontolo izao koa afaka en communion amintsika, en union amintsika. Amen. Ny ahafantarana hoe iza ny ao anatinao dia ilay vokatra miseho ao anatinao. Amen. Raha ohatra ka Andriamanitra ilay izy dia ilay vokatra ao amin'Andriamanitra miseho. Amen. Raha tsy Andriamanitra ilay izy fa ilay andrian'izao tontolo izao raha tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra tsika dia io izany ny en communion aminao, io ny union ao anatinao ao.
Amen. Ka mila mitandriny satria afatra Jesosy zany. Amen. Dia hiverina amin'izay tsika le antom-pisiana teo hoe inona ozy izy tsika hoe tadio ny antom-pisiana. Ny antom-pisiantsika asianao any dia ohatran'i Jesosy teo ihany koa. Isika dia natsoina hamonjy fanahy. Amen. Tsika dia zanak'Andriamanitra, tokony en union, en communion isan'andro isan'andro amin'Andriamanitra tsika. Alleloia. Tokony ho hita ety amintsika ny toetran'Andriamanitra. Ny asa ataontsika dia tokony hoe ho asan'Andriamanitra. Alleloia. Ary izany indrindra, za zao tena fijorona avolombelona kely fotsiny. Tamin'izaho mbola tsy nahalala ny antom-pisiako marina dia tena hoe variana tao anatin'ny asa. Nanao akoho zahay tamin'izany dia variana ny lalao akoho sy ny atody tao. Fa tena miteny anareo variana tao dia ohatrany hoe tsy nahazo fifaliana tao mety hoe nahazo vola fa tena stressé sady vizaka. Tsy tao amin'io ka ny rasan'i Jesosy ana. Tsisy fanavovonjy tao fa zay sy ny akoho ihany meonao isan'andro. Dia ianao vizaka amin'ny hariva ianao indraindray valaka ianao dia tsy mahavita vavaka tsony ianao. Tsy hitanao kory indraindray mahazo vola ianao fa tsy hitanao kory izay alehany iny satria tsy ao le tsy tao mihitsiny. Dia avy eo amin'izay tenao za hajanoko any ity dia mieritreritra amin'izay no matahotra ianao. Dia ahoana zany raha ho hajanony efa nijoroko vavolombelona izay fa averiko indray. Fa tena hoe tonga dia fanapahakevitra anankiray niraisiny hoe alao hijanona. Ary tena hitako hoe izay mihitsy koa ny sitrapon'Andriamanitra satria ny circonstance maromaro tao nahatanterahan'ilay fijanonana. Dia rehefa nijanona amin'izay dia teo amin'izay vao nitady an'i Jesosy hoe inona amin'izay ara ty ataoko. Dia en communion tamin'i Jesosy amin'izay vao nahita hoe ianao anie ho ampiasaiko izy izy. Za sarokenatra be taloha mijery olona mijery anareo zao tsy mahavita miteny fa mitsoaka. Fa noho tao amin'ny communion an'i Jesosy amin'izay dia tena hoe ataoko Jesosy hamonjy fanahy anao manaiky aiketo izany ianao an'ilay izy fa ho ianao ka ny ampiasa anahy. Dia noho communion dia rehefa communion foana dia tanteraka amin'izay le union dia rehefa ao anatin'ny union ianao mahazo an'ilay révélation amin'izay dia ampiasain'i Jesosy ianao dia hita ny vonahany. Dia tsika hiteraka mafy hitsangana andray mpanompon'Andriamanitra manaraka. Alleluia. Alleluia. Tsy te-tanana mafy an'i Jesosy. Amen. Tsy ho lava resaka intsony fa andao vadika antsika vavaka ny teny voaraintsika. Zao fotoana farany zao efa neren'Andriamanitra antsika amin'izay. Alleluia. Magaka fa zao ny tenen'i Jesosy hoe tery ny lalana makany. Tereo ny oloko mba hiditra. Mandeha izy any amin'ny sampanan-dalana dia tereo amin'izay zany hoe tsy hanatsafidy tsony zany olona ato ato fa manomboka ho teren'Andriamanitra. Dia zavatra mitranga tsy miseho nefa manery antsika. Manery sa tsy manery? Maninona? Manery antsika ny zavatra mitranga sy miseho. Dia izy ny teny Jesosy hoe tery ny lalana makany. Manery antsika foana. Ny toriteny rehetrarehetra izay mitranga sy miseho lazain'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanompony dia manery antsika zany rehetrarehetra zany. Dia tsika hivavaka izy ten'Andriamanitra zay fa atsipy amintsika fotsiny ny ten'Andriamanitra hoe mifananara ozy izy. Mazaka fananarana. Mazaka fanitsiny. Mazaka famaizana. Teneno amin'izany mihitsy ny eo akaikinao. Mazaka fanitsina. Mazaka fananarana. Mazaka famaizana. Zao zany tsy fotoana tsony hoe tsy zakako mihitsy zany fananarana zany. Mila mifadianina sy mivavaka dia mandeha ny tena izay olona zay. Manamboatra fo. Za taloha tena tsy mazaka fanitsiana sy fananarana mihitsy. Fa noentiko tao anatrehan'i Jesosy ny foko. Hoe Jesosy eo, ataovy mazaka fananarana. Nareo tsy mahita isaka tonga eto dia anarina foana, hitsina foana. Dia ndahoana isaka tonga eto zany eo dia avesatra foana ny fonao dia aratra fo foana. Tsy alehanao mihitsy zany no entina mbavaka mba zaka fananarana dia amin'izay mety ny zavatra rehetra. Ny vahaolana zany tsy aiza fa ao anatinao ihany. Ndao tsika hivavaka Jesosy eo, ataovy mazaka fanitsiana, mazaka teny, mazaka fananarana ny foko. Asandao tsy hivavaka izay amin'ny anaran'i Jesosy. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vy Nazareta, Tompo efa be dia be ny teny fanitsiana sy fananarana voarainay.
be deaibe ireo mpanomponao zay nifandimby teo jesosy fa mitondram-bavaka izay androany tompo ho an'ity fona ity apetrao amin'ny tananao eo amin'ny fonao ny tananao dia eto-mbavaka ny fonao mba azaka fanitsiny azaka fananarana azaka famaizana azaka ireo karazana zavatra sarotra mitranga alovana eo amin'ny fiainana rehetra jesosy eo mivavaka ho an'ity foko ity jesosy eo mivavaka izay ho an'ity fona ity jesosy mba azaka fanitsiny mba azaka fanairana araky ny teninao tompo hoe zakao ny teny fananarana izay mahasoa ny fananareo na ianao ara jesosy zanaka Andriamanitra nanana toeram-boninahitra nefa nanaiky famaizana ianao nanaiky fanitsina ianao naneho modely tsara ianao jesosy naneho karazana fiainana ho amin'ny fanarahana ny tenin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra ianao jesosy eo tefeo sy amboary koa izay mba hazaka fanitsina fananarana famaizana tahaka anao aseho tahaka anao tompo voninahitra sy fiderana inaranao rery manak'izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vy Nazareta isika rehetra reky ilaza hoe amen. Apokalipsy 2:20 tsy mipetraka fa mitsangana foana antsika sady hivavaka hoy izy ny tenin'Andriamanitra indro ho avaingana sambatra izay mitandrina ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity tandremo ny tenin'Andriamanitra ankatoavy ny tenin'Andriamanitra iaino ny tenin'Andriamanitra ijoroa ny tenin'Andriamanitra fa zany andraisantsika fankasitrahana avy amin'i Jesosy atsangany an-tanan'izay mangetahita ny fankasitrahana avy amin'Andriamanitra dia reny teny reny tsy hoe ny soratana nalaina noty fotsiny fa tena iainana izy ireny ijoroana izy ireny andehanana izy ireny ndao tsika hivavaka Jesosy eo ampio andeha eo amin'ny teninao andeha eo amin'izay nanoratana Jesosy andeha amin'izay teny voaraiko teo tompo tsy handalo fotsiny fa ho tonga fiainako izany asanato mivavaka ao raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vy Nazareta vavaka izay Jesosy androany hoentinay ao anatrehanao Jesosy eo ny fonay sy ny ao anatinay mba ho pakatoa mba ho mpanatanteraka ny teninao tsy ho mpiainy fotsiny Jesosy eo mivavaka izay le ratsy anay sy sasianala n'izany teny izay ao anatinay dia tsy ambinina eo amin'ny fiainanay zany arova amin'ny rahanao zay Jesosy eo rakofa amin'ny rahanao zay Jesosy eo aoka iary fakatoavana aoka iary Jesosy eo fanekena lalina ny teny sy sitraponao ao anatinay ny teny voarainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vy Nazareta vavaka ihany koa tombo ho an'ny tsirairay avy izay tonga teto sy nanaraka an'izao fotoana izao ny vahaolana tombo tsy lavitra fa ao anatinay ihany ny vahaolana ny fonay manaiky tompo ny vahaolana ataovy manana fo manaiky ianao tanteraka izay fotorotoro sy mangorakoraka tompo tsy mba atao anao tsinitsinina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vy Nazareta misaotra rainay eo amen amin'ny anaran'i Jesosy amen manasany mpanompon'Andriamanitra hitondra antsika ao anatin'ny fotoana manaraka afaka mipetraka antsika tompoko noho ny fanatitra antsika amin'izao fotoana izao dia filasan-drara amin'ny lakamisy fotoana fivadikanina fa tsy misy aloha amin'ny lakamisy akao fandaminana dia ny fotoana rapitso sekolin'ny fanasitranana dia ny lehilahy arbia ny fanambiana toetra sekolin'ny tokantrano dia ny zoma eto aveko zoma eto fa tsy eny amin'ny trampokon'olona dia ny sabotsy fandraisana eny bebasy ohatra mahazatra nandray teny ve ianao androany ia maro ny tena nandeha teto teo misy zavatra voanandray an' Jesosy ianao nisy teny teo voanandray an' Jesosy ianao dia efa nampidininy ao anatinao ilay izy dia indraindray tsika manontany tena teo araka teny amin'ny mpanompon'Andriamanitra hoe maninona nampidinina mbola tsy mivoaka mety misy fipetra ilay izy sendra tsika ihany ny olana an'ilay izy rehefa ao ilay izy dia mila mivoaka alleloia le fitiavana mila mivoaka io ny ampivoaka anazy satria zavatra avy any ambony mitina tahaka ny loharano avy any ambony dia mitina ary rehefa natao tanteraka izy dia tonga loharano famonjena mandrakizay ho an'izay rehetra manaraka azy dia mitina ny loharano dia tokony hivoaka ilay izy fa ny ampivoaka anazy manitry teny ianao satria ny raha mitady toerana ambany raha te-haneo fitiavana an'ilay olona akaikinao zany ianao raha mbola hitovy aminy ianao dia tsy hivoaka ilay izy fa mijanona
na ny ianao ndray mbola lasa ambambany de le rano maloto avy any amin'indray mbola tonga any aminao fa mila anao ambonimbony a de lasa loharano manadio anazy satria loharano midina de zay andalovany de madio to takan'le rano avy any anala reny ia loatsika hitsangana ary de andray nitsotro rano a satria tonga teto anao tamin'ity fotoanandroany ty any meno lanja ny fanatrehan'Andriamanitra de hitahy anao a Jesosy hitahy anao ny Jehovah ka hiaranao ampamirapiratra ny tavanao aminao ny Jehovah ka hamindra fo aminao anandratra ny tavany aminao ny Jehovah ka hamehanao fiadanana satria tonga teto anao mety nitondra olana de voavany olana misy zavatra efa nampidian'Andriamanitra zay a de hibohibotra loharano mibohibotra zay tsy mety ritra loharam-pitiavana mikorina ka raha mitonga ary ny zavatra hafa tsy ajanona oloan'Andriamanitra zany satria hitsangana ny fiainanao Andriamanitra araka ny ten'Andriamanitra hoe aoka hitsangana Jehovah ka hielo fahavalony fahavalony toetra rehetra ny ratsy rehetra ao anatinao a de hiala aminao ary ny hiva amin'ny famahan'Andriamanitra ny olanao a amin'ny anaran'i Jesosy amen fa ny fahasoavan'Andriamanitra matoa soa fahasoavan'Andriamanitra